Anatin'izay no hidirantsika eo amin'ny sehatra ara-politika manohana ny tety andro izay narosin'ny senita ny anatanterana fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany ny 7 ny volana Jolay ho avy izao ny leader Fanilo ary nilaza izy ireo fa andray anjara amin'ny fifidianana rehetra. Nanomboka ny taona 2024 anisan'ny sosokevitra naroso leader Fanilo ny anatanterana fifidianana solombavam-bahoaka Melo mba hiverenana milamina manaraka lalam-pandrenana ary ny solombavam-bahoaka voafidy ara-dalàna sy ny gouvernement tamiainga amin'io no mamolavola ny lalam-pandrenana izay no entina hitantanana amin'ny firenena. Manoloana ny tety andro izay navoaka ny senita farany teo dia toy izao ny toeran'ny leader Fanilo. Ny hevitra izay kanefa misy ny firosoantsika tamin'ny fanaovana sonia ny tondrozotra. Io tondrozotra io nefa nametraka fa ny senita sy ny Nations Unies no mamaritra ny échéance ny fifidianana zany. Ka eo anatsehany zavatra zay, io ny daty zay milazainy zareo dia manaraka an'io daty io zany zahay ary miomana araka izany ihany koa zahay leader Fanilo amin'izao fotoana zao. Raha ny fahitanay azy aloha amin'izao fotoana zao na ny eo amin'ny fitondrana na ny an'ny senita dia samy manao ny ezaka hatanteraka an'io fifidianana io amin'ireo vaninandro voatondro dia ny 7 ny volana Jolay sy ny 15 ny volana Septembre, ny premier tour sy ny deuxième tour présidentiel ary hampiarahana amin'ny fifidianana député. Solombavam-bahoaka noho zany aminay hatramin'izao aloha dia tsy misy masontsivana hoentina handeha hanambara fa hoe tsy ho tanteraka ny fifidianana fa heveriko fa ny anjaran'ny antoko politika sy ny zay candidat mety hiroso amin'izany no miomana mba hahatanteraka tsaka sy andavan'izany satria efa ela loatra no nisian'ilay krizy. Andray anjara amin'ny ambaratonga-pifidianana rehetra ny leader Fanilo araka ny nambaran'ny Front National ary efa miomana amin'ny fiatrehana izany na ny eo anivon'ny birao politika na ny mpikatroka ny fotony. Ny farany herinandro lasa teo dia nanatanteraka fitsidiana tamin'ny Fianarantsoa ny Birao National vaovaon'ny antoko leader Fanilo. Raha ny fanazavana dia hanana kandida manokana ny leader Fanilo amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay ho toto-tsaina ny 7 Jolay 2024 ary ny volana Martsa ho avy izao no hanambarana ofisialy izany.